ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ampifariana trandriavana no anorana ny fiarabana sy ny firarian-tsoa no antsika rehetra izay mpanaraka sy mpihaino ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao fotoana izao. Ny fiantaran'i Jesoa Kristy any ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, no fitahinao anay tsirairay avy. Betsaka ny zava-tsoa, ny fanomezam-pahasoavana, ny fitahiana izay arotsaka ao aminay isan'andro na dia tsy takatry ny sainay aza. Dia isaoranay sy hanomezanao voninahitra anao izany ary dia mangataka izay ankehitriny satria mpanota tsy mendrika. Dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka aminao izahay. Betsaka ny fahotanay, betsaka ny helokay, betsaka ny ratsy vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, tsy mifanaraka amin'ny teninao ny fiainanay ka dia hifonanay aminao izany. Ary mangataka izay fananao masina anao ka mpianatra anay sy hitari-dalana anay ho amin'ny marina, ho amin'ny masina, ho amin'ny fanatanterahana sy fanarahana ny sitrakao. Ankehitriny ny fanahinao masina ihany koa no angatahanay hampianatra anay ny teninao dia ahafahanay maka ny lesona entinay manatanteraka ny anjara fanomponay, entinay miarika izao fiainana mandalo izao. Izany no angatahana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tamin'ny renroantsika dia niresaka ny voalaza ao amin'ny Isaia 7 izay niresahana hoe ataovy adala ny fon'ity fireneny ity, ataovy lalo-dalovana ny sofiny, ataovy jamba amin'ny masony. Fandrao mahalala izy nandreo mahita izy nandreo mahare izy ka bebaka dia ho sitrana. Teny fampiheritreretana izay nataon'Andriamanitra izany ny amin'ireo olona izay miaino, mijery kanefa sady tsy mahita ny tsy mahafantatra ny tsy mahare. Izany hoe izay manao tsinontsinona ny zavatra izay ambara aminy sy izay zavatra hitan'ny masony no voalaza. Dia niresantsika tamin'izany hoe nisy moa izany namantsika izay niresaka ohatran'ny mahakivy ilay izy satria ny olona na miaino raha tsisy miraharaha dia tsisy manatanteraka. Ataon'ny olona fahazarana ilay fiainona ny tenin'Andriamanitra na ilay hoe fiainana kristianina dia ataon'ny olona ohatran'ny hoe fomba. Ary izany indrindra no antony indray hoe andao jerentsika indray ny voalaza ao amin'ny epistily ho an'ny Timoty 2:4 ny 1:1 ka hatramin'ny 9 andeha vakiantsika androany. Dia ampifamenoantsika amin'izay voalaza tamin'ny heriny eo amin'ny Isaia. Timoty 2:4 ny 1:1 ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary no ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitory ny teny, mahazo toana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofiny izy dia hamory mpampianatra ho azy araka amin'ny filany ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelistra, tanterao ny fanompoanao. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
famporisihana any Timoty hiezaka hanao ny asan'Andriamanitra, hiezaka hanao ny fampianarana, hiezaka hanao ny fitoriana ny filazantsara no ambara eto. Ary eo amin'ny farany eo amin'ny 15 dia mazava tsara hoe tanterao ny fanompoanao. Ka no entina ampairezantsika androany zany dia izay tean'Andriamanitra ao amin'ny Timoty izay. Zao mantsy ny fitoriana ny filazantsara dia mitovy amin'ny, ary izay mihitsy moa zany nananaovan'i Jesosy Kristy fanoharana ny amin'ny vosiny mpamafy. Ny olona raha ohatra ka mamafy, ohatra hoe mamafy vary izy, asaina ny tany dia asiana rano, dia alaina ny vary dia afafy, azon'ny olona atao tsara izay rehetra izay. Fa rehefa voafafy ilay vary tsy anjaran'ny olona intsony no mampitsiry an'ilay vary dia mampitombo an'ilay vary dia mampamokatra ilay vary. Ohatr'izay mihitsy ity fitoriana filazantsara ity, mitory no anjaranao, mampianatra no anjaranao, mananatra no anjaranao, mampita ny hafatra ianao. Izay aloha ny azo adino, niza mpanompon'Andriamanitra, niza mpitoro ny filazantsara ka tena novidian'Andriamanitra sy natsoan'Andriamanitra dia izao solon-tenan'Andriamanitra, maso ivoan'Andriamanitra, ambasadora an'Andriamanitra, mampita ny hafatr'Andriamanitra, mpaminany. Izay zany no anjara asan'izay olona natsoan'Andriamanitra sy novidian'Andriamanitra hampita ny hafatra amin'ny alalan'ny fampianarana na ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Izay zany aloha voalohany indrindra. Tokony ho fantatry ny olona tsirairay avy fa tsy izay tiany atao akory no atao, fa izay tian'ny Tompo. Dia tsy izay vokatra eritreretiny fa ho azo no tsy maintsy ho azo, fa anjaran'ny Tompo mampamokatra na tsy mampamokatra ny voa izay afafiny. Izay zany aloha ny anankiray mampahery antsika rehetra izay manana anjara amin'izany fampianarana sy fitoriana filazantsara izany, fa mitory, mampianatra, mampita ny hafatra, izay no anjarantsika. Fa isika tsy afaka ny anerin'ny olona, ary tsy afaka ny hiantoka ny fiantraikan'izany amin'ny olona tsirairay avy, hoe hiova ilay olona sa tsy hiova, anaraka izy sa tsy anaraka, ankatoy sa tsy ankatoy, tsy anjarantsika izay. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe niresahan'i Paoly manko iny. Paoly namafy, i Apolosy nanondraka, fa Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Afafy ny ten'Andriamanitra, ampianarana ny ten'Andriamanitra, toriana ny ten'Andriamanitra, mandre ny olona, mihaino ny olona. Fa na handray izy na tsy handray, aza gaga ianao dia aza taitra ianao dia aza kivy ianao, fa an'Andriamanitra ny sisa. Rehefa tafalatsaka ao anaty tany ny voa izay afafinao, anjaran'Andriamanitra mampaniry sy mampitombo ary mamokatra araka izay itiavany azy. Mety hisy mihitsy ny tsisy vokatra araka ilay fanoharana izay nataon'i Jesosy amin'ny karazan-tany efatra. Mety hisy mihitsy ny tsisy vokatra, mety hisy ny tena misy vokatra hatramin'ny avy zato eny, mety ho avy 100,000 aza. Fa tsy izany no atao hoe mahakivy na mahaketraka na hampihemitra. Fandeha arahana hojerena tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty.
Eo amin'ny andininy voalohany izy dia efa miteny: eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary no ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no hananarako anao mafy. Mety ny teny mahazo toana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny fampianarana rehetra. Asaina mampianatra, asaina manontoro teny, asaina mandresy lahatra, asaina mananatra mafy. Izany no asainy Paoly Apôstôly ataon'ny Timoty ao anatin'ny anjara fanompoany. Voalohany indrindra aloha dia zaranao aza ianao fidian'ny Tompo. Zaranao azy ianao misy miantso amin'izay mety ho tandrify anao amin'ny anjara fanompoana. Ary tsy misy olona, zanak'Andriamanitra sy mponimpon'Andriamanitra izay efa nanaiky sy nanolo-tena nompon'Andriamanitra ka milaza fa tsy mba manana anjara fanompoana, tsy manana anjara asa amin'izany fitoriana ny filazantsara sy fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny olona rehetra dia manana ny tandrify azy, fa anjarany tsirairay mieritreritra sy mandinika mitrandraka hoe inona moa izany no anjarako dia inona no ataoko. Zavatra anankiray izao anisan'ny mpitranga ary anisan'ny zavatra anankiray nahafinaritra dia izao: nisy fotoana izahay nandeha tao anatin'ireny taxi be ireny. Rehefa mandeha tao anaty taxi be, rehefa mandeha amin'ireny zany ianao dia samy manana ny fomba ny mpamily, samy manao izay tiany. Dia rehefa mandefa radio na mandefa ny hira ao anatin'ireny fitateran'ireny dia tena be dia be ny olona no manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra fotsiny rehefa karazana hira gidragidra, hirana izay moa filazan'ny ankizy azy, hira tsy mifanaraka amin'ny maha-kristianina, tsy mifanaraka amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, hira tsy fantatra hoe inona ny tonony ny sasany, ary ny sasany fantatra mihitsy hoe teny ratsy ny tonony fa havitavitana no lazainy. Izany no alefan'ny olona ny kabetsahany, ary dia hira mitabataba sy manan-korotana mafy dia mafy no alefa anatin'ireny fitateran'ireny. Fa misy mahafinaritra ary anisan'izany ity anankiray izay hitako ity. Mipetraka eo amin'ny seza farany aloha amin'ny taxi be fa miainga ny taxi be mandra-pahatonga any amin'ny are farany, radio ara-pilazantsara dia hira mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izay foana no nandeha tao anatin'ilay taxi be. Dia zaho mahita hoe mihaino ny olona, mamitsaka mihitsy ny olona anaty taxi be mihaino an'izany. Dia izy aman-tsain'ilay chauffeur: ny andro moa io alahady hariva, alahady hariva, mety tany amin'ny tamin'ny 3 tany ho any angamba. Dia izy aman-tsain'ilay mpamily: mety ihany ianao, misy mahatsara ilay anao satria ianao izao androany alahady. Izaho moa tsy mahafantatra hoe ianao ve mivavaka sabotsy sa alahady, fa ny hitako fotsiny androany dia izao: mankafy radio ara-pilazantsara ianao dia mankafy hira ara-pilazantsara, ary izany foana no alefanao tato anatin'ny fiara. Dia izaho miteny aminao, toy izy ilay zavatra ataonao, fa marina fa tsy afaka mitory fiteny tany am-piangonana ianao androany, fa anohy ny asanao amin'ny fitateram-bahoaka, kanefa tena misy asan'Andriamanitra vitanao amin'ilay zava-maneno, ilay hira sy mozika, ilay radio alefanao anatin'ny fiaranao, satria ianao no tompona andraikitra amin'io dia ianao no mandefa azy. Izaho tena tamina tena mahafinaritra, nankasitraka misaotra anazy hoe tena ohatr'izany no tokony hatao amin'ny fiaraha-miasa amin'ity asan'Andriamanitra ity,
Fa tsy hoe rehefa tsy pastery ianao, tsy diakona ianao, tsy mpiandry ianao, tsy mopera ianao, tsy mpitondra fivavahana ianao dia hoe afaka ho azy an'izao, vita ho azy, tsy manana anjara ny fitoriana filazantsara. Fa zany ataonao izany tena anisan'ny fitoriana filazantsara zany ataonao izany. Izay ny amin'iny. Fa raha iverenana ilay Timote dia izao, mahazo taona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Izany hoe amin'ny fotoana rehetra, arak'izay azo atao, amin'ny fomba rehetra, arak'izay azo atao, dia mila toriana ny filazantsara. Mila manao ny asan'Andriamanitra ny olona izay efa nofidian'Andriamanitra. Nanaraka anao mafy hoy izy Paoly, izany hoe tena miteny mafy Paoly, tena mananatra Paoly, tena mampirisika Paoly hoe mitoriana ny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandrese lahatra, mampirisika, mananara amin'ny faharipo sy ny fampianarana. Asaina mazoto mitory teny sy mandresy lahatra, mampirisika, mananatra, mampianatra ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra kristianina. Mazava ho azy fa tsy izay rehetra miaino anie dia hanaraka izay teneninao Ary mazava ho azy fa tsy izay teneninao rehetra na marina aza dia ho arahan'ny olona. Fa ny olona, raha ny zavatra tena tian'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny zavatra izay mampalalaka azy amin'izay tiany atao no toriana sy ampianarina azy. Izay ny zavatra tena tian'ny olona amin'izao fotoana izao. Kanefa ny antsika filazantsara no toriana, tenin'Andriamanitra no ambara, ny sitrapon'Andriamanitra no ampitaina amin'ny olona. Ka izay mahatonga ny olona tsy mankasitraka sy tsy dia liana ary tsy manatanteraka na dia mihaino sy mandre aza, na dia mahita sy manatrika aza, dia tsy mino ny olona ary tsy mety manatanteraka ary tsy mety resy lahatra. Satria mazava tsara ny devoly miasa ihany koa, ary ny asan'ny devoly dia izao, izay ahatonga ny olona tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, izay fotsiny ny asan'ny devoly. Mitarika ny olona tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, izay ny asan'ny devoly. Ny asantsika mpitoro ny filazantsara nefa dia izao, mitarika ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy ao anatin'ny olona tena mitoro filazantsara dia ny fanahy masina izay nitenen'i Jesosy Kristy hoe azo ery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina anareo dia ho vavolombeloko any Jodisy sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany, any Jerosalema sy hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo. Ka fanahy anankiroa no miasa sy miady, ny fanahin'ny fahamaizina, fanahin'ny devoly izany, fanahin'ny Beelzeboba, fanahin'ny Losifera anankiray izany. Fa etsy an-daniny ilay fanahy masin'Andriamanitra izay efa nataony ao anatintsika mba azahoantsika hery hitoriantsika ny filazantsara. Dia mila izany ianao mampiasa ilay fanahy masin'Andriamanitra izay ao anatinao sy ny miainanao mba hahafahanao mandresy lahatra ny olona. Kanefa dia izao, na resy lahatra ny olona na tsy resy lahatra, na miaino ny olona na tsy miaino, na mankatoa ny olona na tsy mankatoa, ny anjaranao dia manatanteraka ny anjara fanomponao amin'izany fitoriana filazantsara izany. Izay fotsiny ny anjaranao. Aza miditra lalina be, aza miferina aina, aza kivy, na dia fantatra raha fa mety vitsy no miaino na mety tsisy miaino mihitsy aza dia aza petraka olana izany. Fa ny ahafahanao mandray ny valim-pitianao dia tsotra be ny fanatanteranao ny anjara fanomponao. Ny zavatra tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao dia izay tiany no ampianarina azy, izay zavatra mahafinaritra azy no lazaina sy ampitaina aminy. Ary tsy voazao ny nisy an'izany fa hatramin'ny taloha. Eritrereto tsara fa na ry Jeremia ry Ezekiela dia notenenin'ny olona foana tamin'ny andro taloha tany hoe tsy mba mety mamina ny soa fa milaza zavatra mampatahotra, zavatra mampiorohoro sy mampiorikoditra foana. Satria izao
le zavatra mampatahotra sy mampihorikoditra tsy hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra fa vokatr'ilay fahotan'ny olona no mahatonga izay zavatra mitranga izay. Ary amin'izao dia mbola izay ihany no ambara. Ny zavatra tena tsy maintsy hitranga dia izao: ny olona rehetra izay tsy maka-toa ny tenin'Andriamanitra, na hiaino izy na tsy haino, na hino an'izany izy na tsy mino an'izany, dia tsy maintsy manana ny anjara toerany any amin'ny fijaliana mandrakizay. Fa ny olona rehetra izay mihaino ny sitrapon'Andriamanitra ka maka-toa sy manatanteraka, matoa izy mihaino, matoa izy manatanteraka, dia mino isika, miara-mino isika fa anana ny valim-potia tsara indrindra. Dia ny fiainana mandrakizay izay ampandrosoan'i Jesosy Kristy antsika hoe: ny mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy voatery ny olona anaraka izay ambarantsika, fa ny ataontsika dia izao: manatanteraka ny baiko izay nomenantsika mandeha any amin'izao tontolo izao, dia tory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy mifidy olona na iza, tsy mifidy toerana na aiza, fa izay toerana andrany tompontsika ka hijoroantsika sy hitsanganantsika, hitenenantsika, dia toroy foana ny filazantsara, ambarao foana ny sitrapon'Andriamanitra, lazao foana fa Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota, ka izay tsy mino azy na iza dia very ary elohina mandrakizay any amin'ny elo mirehitra afo. Fa izay rehetra mino azy dia tsy ho very, fa efa nanomanan'Andriamanitra fiainana mandrakizay, fiadanana, fahasambarana, fifaliana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia izay izany ny zavatra ambara amin'ny fitoriana filazantsara io: Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota. Fitiavan'Andriamanitra, fara fitiavana lehibe indrindra. Ary na Jesosy Kristy ary dia mbola namerina tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Iza moa izany no efa nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany amintsika izay mbola mihaino an'izao fandaharan'izao? Iza? Fa amin'ny ankapobeny ny rahantsika mahafantatra dia Jesosy Kristy. Ianao anie, izaho anie, mpanota isika, tsy mendrika isika, fa Jesosy Kristy tonga hamonjy antsika. Dia izay famonjena tanteran'i Jesosy Kristy izay no ambara. Ka mahagaga ihany koa anefa no tsy hinon'ny olona sy tsy haneken'ny olona an'izany famonjena izany. Amin'ny lafiny ankiray mahagaga, fa amin'ny lafiny ankiray tsy mahagaga, satria nge tadivo tsara. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty anie Jesosy na ary Tomasy raha saika tsy nino raha tsy nahita, ka ny olona be dia be ny olona miandry fahitana, zavatra hita maso no tadiavin'ny olona, zavatra iainany mivantana eo no eo, hamany olona eo no eo, izany no tadiavin'ny olona, ho tantaraina aminy sy ampianarina azy sy ampitaina aminy sy zaraina aminy. Ary tsy mahagaga fa misy karazana fiangonana, karazana mpitondra fiangonana, misy karazana olona mpitarika fiangonana izay mandrangaranga fitahiana sy fiadanana sy fahasambarana avy hatrany. Izay ny tena lazaina. Dia mahatonga ny olona sasany tena misesika mandeha makany, satria mihevitra izy fa any no hamonjy azy amin'izao fiainana manahirana izao. Fa ny zavatra tsy takatry ny olona dia izao: ny amin'izao fiainana manahirana izao, fotoana fohy no iainantsika sy hijanonantsika eto, vita ihany io ary tsy maintsy vita. Fa rehefa miala eto isika, ahoana ny fanomanana ny ho avy? Efa tena manomana ny ho avy isika. Izany no asain'Andriamanitra, izany no asain'ny Paoly apôstôly ampitain'ny Timoty, ampianarin'ny Timoty amin'ny olona. Mandresy lahatra dia mampianatra, mananatra, mitory-teny, na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana, na amin'ny fomba ahoana na fomba marobe no afaka hanatanterahana an'izany. Tahaka an'ilay mpamily taxi be niresahako teo hoe mandefa hira ara-pilazantsara sy radio ara-pilazantsara izy manam-pahariva ny andro, ny olona rehetra izay mandeha amin'ilay taxi be maheno ny ten'Andriamanitra daholo. Misy moa izany dia lasa miomana tsy satry, miomana tsy fidiny amin'ilay hira fiderana sy ny vavaka ao anatin'ilay fiara. Ka izay fitaovana rehetra ahafahana mampita ny hafatr'Andriamanitra dia tsara ny ampiasana azy,
Zany zao ohatra ny taxi be. Misy olona manana trano fivarotana, manana trano fisakafoanana, manana trano fandraisana vahiny sy ny karazany, dia ndao akatahaka ilay voalasan'ny Isaiasy ilay naverin'i Jesoa Kristy, ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Aza vela ho ataon'ny olona trano filokanana, trano fanaovana maloto, na trano fanaovana vetaveta, na fitsangatsanganana ny tranonao, na fitabatabana, na fanaovana ady sy korotana, na filokana. Aza vela atao an'izany ny tranonao, fa io tranonao io azo ampiasaina tsara hitoriana ny filazantsara. Misy toerana anehoan'ny olona fitoriana filazantsara amin'ny sisin-dalana, amin'ny tamboho, amin'ny varavarana, amin'ny trano. Misy toerana ny fiara, ao anatin'ny fiara misy fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ireny autocollant sy afisy, soratra maro isan-karazany ireny, azo ampiasaina daholo izany rehetrarehetra izany. Ary ilay toetra iainanao, ifaneraseranao, ifanakalozanao amin'ny olona isan'andro, dia misy fitoriana filazantsara na fanoherana filazantsara miseho amin'ny alalan'izany. Ary tsy misy olona manokana loatra izay tsy maintsy retony, tsy maintsy mitory ny filazantsara, fa ny olona rehetra dia afaka mitory filazantsara daholo amin'ny alalan'izany hoe fomba fiaina, fomba fitafy, fomba fiteny, fomba fijery, fiainanao andavanandro afaka hitoriana ny filazantsara zany. Ary dia tanterao, fanompoanao, ataovy izay rehetra azo atao, fa izany mibaiko izay omen'ny Tompo. Amin'ny alalan'ny Timoty zao, Paoly mampirisika azy, manana anjara fanompoana avy ny olona rehetra, na dia ao anatin'ny tokantrano fotsiny, ary fomba fitezan'ny zanany, fomba firesahany amin'ny zanany, fomba firesahanao amin'ny ray aman-dreninao sy mipiraita-po aminao, afaka hoentina mitory ny filazantsara. Ka na iaino ny olana tsy haino, izay mibaiko, mampirisika, mampianara, mananara, mandrese lahatra, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ary dia tanterao ny fanompoanao. Izay ny afatra androany. Mino fa samy azo hitandrify ny tsirairay avy, dia samy azoto amin'ny fitoriana filazantsara sy ny asa fanompoana, fa tsisy ho kivy na ho ketraka na ho kamo izany, satria mieritreritra sy manantena ary mino andray valim-pity isika rahatrizay. Vavaka isika, misaotra Jesosy noho ny teninao izay ianarana isan'andro, mivelatra eo anatrehanay, azo vakiana amin'ny fiteninay. Mangataka izay mifanainao masina no mampianatra ny tsirairay avy, ka izay voambara hitombo ary hamoha ao anatin'ny fony tsirairay avy, eo amin'ny fiainany tsirairay avy, ary dia ho diso ny fieritreretana sy ny filazana fa vitsy na tsy misy mihitsy aza no mandray ny tenin'ny filazantsara izay ambara, fa tena andray izany ny ankamaroan'ny olona, ary dia betsaka sy hitombo ny isan'ny olona ho vonjena vokatry ny asanay tsirairay avy amin'ny fomba rehetra izay anananay, na amin'ny teny izay na mangina, amin'ny fihetsika, amin'ny fomba fiaina, amin'izay rehetra atao, dia samy misy lesona azon'ny tsirairay avy, azon'ny manodidina, azon'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina, azon'ny mpianakavy raisina anie izany. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, dia ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandram-pena mandram-pitafa amintsika rehetra mpianatra dia voamasoa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy izay, ary mino izay fa mbola hijanona amin'ity onjam-peo ity ihany isika rehetra. An'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.